Fanalavitra tanteraka amin'izay lafim-baovao izay ihany eo amin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay dia nanome heviny ihany koa ny ambasadarin'ny États-Unis eto Madagasikara Andriamatoa Robert Yamate fa tokony handray andraikitra avokoa ny rehetra manoloana an'izay tsy fandriampahalemana izay izy ihany koa moa izay nangataka ny mangarahara mikasika ny fampitam-baovao eo amin'ny tsy fandriampahalemana any atsimon'ny nosy teo amin'ny sariny ravaka Randriamanalina sy Mamy Rasoanaifo. Andraikitry ny tsirairay mengy amin'ny olon-tsotra ny fitondram-panjakana ary mitafika ny ady amin'ny fandriampahalemana hoy ny faneho-kevitra nataon'i Andriamatoa Robert Yamate, ambassadeur-ny États-Unis eto Madagasikara. Izy izay nanambara fa NDB ny fampandrosoana firenena iray ny fisian'ny fandriampahalemana ka ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'izany. Mikasika ny tsy fandriampahalemana any atsimon'ny nosy vokatry ny asan-dalo kosa dia misy ny faneho-kevitra nentin'ity ambassadeur-ny États-Unis ity. Insecurity in southern Madagascar, and specifically this situation with the hollow, is of course very troubling. And mazava tsara le fanontaniana ary mazava ihany koa zany ny zavatra mitranga any atsimo amin'ny le resaka dalo voalaza ozy izy fa misy zany ny atao hoe insécurité any amin'ny faritra atsimo kanefa ny ilaina dia ny afantaran'ny olona rehetrarehetra izay mitranga any eo zany ny ilana ny mangarahara mazava koa fa tokony fantatry ny olona rehetrarehetra zay zavatra mitranga tsy hoe zavatra mitranga ihany fa zavatra zay atao mba hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana io. Manaraka izany koa dia tsy tokony le institution daholobe mihitsy zany no miezaka hiady amin'ilay tsy fandriampahalemana any ary zay ady atao amin'ny fandriampahalemana izay dia tokony mangarahara sy ampahalalana ampahafantarina ny olona rehetrarehetra. Fanampiana izay ataon'ny Amerikana izy amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara amin'ny ankapobeny zany dia ohatra hoe sahala amin'izao atao amin'izao fotoana izao zany dia séminaire niarahana tamin'ny miaramila ety zavatra atao zany dia ny fanampiana avy amin'ny tafika any États-Unis miaraka amin'ny tafika na miaramila ety Madagasikara fa averiko ihany izy fa amin'ny zavatra ohatran'izao dia ohatra karazana hoe processus ilay izy processus zay tsy efa sendra ny zavatra manahirana sy problème sahala amin'izao dia tsy mitafika ihany akory ny tokony handray anjara fa ny besin'ny maro sy ny daholobe mihitsy ary zay ezahana mba fanampiana zany ny institution rehetrarehetra mba ahafahany miatrika ny zava-manahirana ninonino zavatra manahirana io. Nofaranana androany ny séminaire mikasika ny fampiroboroboana ny fandriampahalemam-bahoaka na ny sécurité humaine no tanterahana teny amin'ny cercle mess Sonerana nanomboka ny alatsinainy teo. Tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny tafika amerikana sy malagasy moa ity séminaire ity izay nahitana mpandray anjara misy 20, ahitana miaramila sy sivily avy amin'ny rafitry ny gouvernement, ny firaisam-pirenena ary ny fikambanana tsy miankina. Nampanao ny fiofanana teto ny mpikambana avy amin'ny Centre pour les relations civilo-militaires na ny CCMR avy any Californie. Naloty séminaire ity dia efa nisy ny ampahany voalohany tanterahana tamin'ny volana febroary izay nandiniana indrindra ny fiarovana ny faritra Masina Madagasikara.